Coucou, salama daholo tsika. Ty amboalohany dia mirary tontolo mahafinaritra be ho atsika jiaby. Androany tapa-kevitra hiteny fa elaelana nitikitika anaty resaky ty sujet anankiray izay tena nanelingelina na hatrany fahazaza satria fahazaza izay no nitezaina tamin'izany resaka rasisme zany. Raha vao mahita olo hafahafa fitafy, hafahafa volo, hafahafa volo-koditra no ny tena dia na reny andevo, na reny mpivaritena, na reny tsy fantatra intsony e. Maro zany zavatra ny sokajiana an'ilay olona. Lehibe tany anivo tany merina somatsara mihitsy no miteny eto ty fa nisy partia nitezainanay ohatran'izany ary mandainga izay zaza no tezaina nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe 1975 jusqu'à tatia zay moa teo 1981 fa jusqu'à tatia 1990 tatia mbola marobe tsika ny zaza no zaza tamin'izany no tezaina tamin'izay fombafomba zay. Raha handeha hanambady na mifanerasera fotsiny na tambola kely mpinamana any ampianarana aza dia efa nahazo an'izany fomba fitezaina zany. Vakiko eto le resaka satria mandreraka be mieritreritra anazy fa rehefa isika ve nanao anazy dia mazaky tsika. Amin'izao misy olona tsy manevateva firazanana, tsy nikitika volo-koditra izaniza, tsy nanontonona volo-koditra n'izaniza nefa lazaina fa mpanavakavaka, foronina izao karazana tsao isan-karazana zao aratsiana foronina zavatra tsy nitenenina, zavatra tsy nataony akoriny dia foronina ankahalana anazy, ankahalan'ny rehetra anazy. Mialatsiny manokana fa hotonoko Monsieur le Vépan Avakandro Christian. Mbola tafiditra ao anatin'izany président ny Assemblée nationale, président siteny efa teo ihany koa somary nandalo kely teo fa somary tsy dia tena tsy dia niady mafy angambany izy na somary nangina angambany izy satria ainy ny efehan'ilay zavatra rehefa avy eo Madame Eliana Bezaza. Reny olona reny surtout Avakandro Christian zany, Vépan Avakandro Christian, foronina daholo zao rehetrarehetra zao, zavatra tsy niteneniny, zavatra tsy navoaky ny vavany, zavatra tsy mipublieny. Raha ohatra ka manana an'izany preuve zany nareo hoe niteny izy tsy mila hoentiny merina makatso makaroa, avoay kely le proof azafady. Za mba te ahita, merina mitovy aminareo te ahita. Na iady tsika, na ho tsy ho tianareo mandrakizay ary na misy fianakavia kokoa tafiditra ao anatin'izany, na misy namana fianakaviana sy ny karazany za efa namoaka pub teto za na tsy ho alevonareo any amin'ny fasandrazanareo tsy problème, na tsy hody any tsy problème, fa tsy avelan'ny olona manamaimbo tanàna milevona foana ny anarako rehefa maty zay. Tsy midika akory zany hoe fankahalako ny fokona amin'ny firazanana ny eviko, fa le toe-tsaina mila manamboatra tsika, averiko foana le hoe mila mifanady tsika, mila manaiky ny fahasamihafantsika fa io fahasamihafantsika io tompoko arena lehibe tsy tanono antsika malagasy ary io no natonga ny vazana metraka ny zarazara ao anjakana io fahasamihafantsika io dia nanaiky tokoa tsika nitengena amin'ny vazaha le toe-tsay le nitengenany an'izay zarazara ao anjakana zay le fahasamihafana zay arena be antsika malagasy. Resaka lalàna kely tamin'ny 1973 no foanandramanantsoa ny ordonnance numéro tamin'ny alalan'ny ordonnance numéro 73 014 sy 73 015 ny autonomie, ny budget provincial, ny autonomie provinciale. Tamin'izany zany nefa tokony trotra ny tany amin'ny province fa ngamba ry zareo ny eritreritra fa mety atsara zavatra ny vangongono ny pouvoir ao Antananarivo, ny vola, ny pouvoir, ny arena rehetrarehetra ao Antananarivo. Ny eritreritra an'izany ngamba ry zareo dia nangina. Fa fotoana kosa ngamba zao antena mba gaga hoe ny festival de baleine ny Antananarivo natao ny ouverture, ny maison de inona nanarana izy iny
iny ty produit misy any avarabaratra ty, maison de vanille atao any Antananarivo. Zaka jiaby ty départ any Antananarivo. Tsy haiko hoe le festival de baleine ve atao eo Anosy sa atao eo Maremasay, satria ohatrany tsy lalina tsara ikopa anaovana an'izany, na tsy haiko renirano mamamba ohatra mbola tsy lalina tsara anaovana an'izany, fa na Anosy na Maremasay misy an'izany zany eo. De ohatran'izay koa le maison de vanille, misy any Antananarivo ve zany mikarakara an'izany vanille zany, manomboka izy nambolena jusqu'à izy ny karakaraina tsiraikiraiky, ampivadiana tsiraikiraiky ny lazy vavinazy vao miteraka ny singana vanille anankiray iny, fa any ataony maison de la vanille. Zany ve de rariny normal zany zareo raha mba mitrotra kosa ndray mitoraka ty mitaky zay fahafahana ife ny faritra misy azy na ara-bola ara-toekarena sy ny rehetra, fa tsy hoe anao WC public ry zareo aty Majunga na anavaony hôpitaliny ry zareo any Diego na any fa any zao vao nisy faritra anankiray vao nahitana vaovao androany hoe teraka kambana le Ramatoa, fa nohony tsy kambana telo de nohony tsy fahampiny nety manana tao amin'ny hôpitaly na tao amin'ny fitoeram-pitsaboana de maty le Ramatoa, le zaza avitra ihany fa nohony farerahana satria niady rery lasa niady rery le Ramatoa raha tokony nampiny fitaovana sy ny zavatra teo am-pelantanan'ny dokotera de maty le Ramatoa tsy avitra. Any zany zao le zazakambana anankitelo lasa hitetavana fanampiana eto amin'ny Facebook sy any amin'ny fitondram-panjakana. Satria na anamboatra andreny CSB andreny ara le commune anankiray any Alabrosy any ambanimbanivohitra any de tsy maintsy angataka any Antananarivo. Iresaka an'izany région Mielaky zany tsika zao, 3 andro vao tonga any na 2 andro izay, rehefa asara ny andro ohatra misy herinandro mihitsy raha mandeha any amin'ny toerana sasany ao amin'ny région iny fa arena tsy arena ao amin'izany toerana zany. Iresaka an'izany tsara tanàna zany tsika, fa raha mbola toeran'ny tombony volamena zany tsara tanàna zany, 4 andro vao tonga any rehefa asara ny andro, rehefa fahavaratra hoy tsika. De na ny karakaran'ireo an'ireny tanàna sy ny lalana kely madinika ao amin'ny zareo, na ny fanatsarana fotodrafitrasa misy any aminy zay tokony afaka iengaviana amin'ny commune zay ao amin'ny zareo na district misy ao amin'ny zareo, de tsy maintsy angatahana any Antananarivo. Ny ao Antananarivo nefa ninona problème voava ao satria misy ao daholo ny solution. De anao scanner ianao etsy ananetsy, nde anao zao ianao etsy ananetsy. Fanetian'ny fatra tompoko de fahoriana, fahoriana. Faleritsika hoe andeha hanao vacances de ndeha akany amin'ny province aka morimoron-dranomasina, fa mijaly ireo any. Mijaly ireo any. Ataonareo fimehezana mahita reny misy kotrilaka kely, misy tsy voatsabo mbola kely de fa mijaly ireo. Tsy ampy fanabeazana, tsy ampy fitsaboana, maro be zavatra tsy ampy an'zareo satria fehezina ny Antananarivo daholo le tombontsoa tokony hositrahan'ny faritra. De za mangataka, tsy tiako zay fitiavan-tena zay. Inona nga ny olona tsika eto za miteny antsika malagasy iray, Antananarivo zao mitaraina fitreka ty daholo olo jiaby, normal raha fitreka ihany olo jiaby, ao daholo ny tobon'ny arena, ny fananana jiaby misy a Madagasikara mifitreka Antananarivo ao. Any ka lasa any ny olona mitady zay sitrany ahay. Any ambanivohitra ianao na hifofotra amboly ohatrany ahoana ianao, na lalana ivoan'ny vokatra tsy misy aty, na ny toerana mba hitsabonao tena sendra marary tsy misy, na manahirana, na zara raha misy mpitsabo, na zara raha misy fanafody, ny toerana mba hampianaranao zanaka zay zao tamin'ny confinement nandeha nidina tany ambanivohitra,
fa niveau d'étude n'le zany na tonga anay rehefa vita ny confinement lasa miverina ty amin'ny vila nefa nivonina zao mihitsy andeha amboly andeha hikarakara laborosy fa toerana laborosy nandehananay tamin'izany nefa laborosy ambany vohatra misy arena misy zavatra metitra andrahana marobe fa niverina niakatra villa zahay satria na ny sécurité tsy milamina tany lavitra andrina fampianarana ny zaza manahirana lasa miverina tsy fidy niakatra ty amin'ny villa ohatran'izay mahazo ny Antananarivo lasa surpeuplé satria nahoana satria tsy avela miparitaka le fahefana fa mitambatra ao daholo na ny ara-bolaka aiza mora angaka fidiram-bola kelin'ny commune ty amin'ny faritra ty mila anaovana tatitra sy versena ny Antananarivo zany ve de mba rariny de raha mangataka tamberim-bidy zahay aty amin'ny faritra de raha ohatra demandena lalana 500 metres efa mandeha roa taona zay vao valy avy any Antananarivo demandena fanamboaran-dalana tsy fanokafana hoe lalana vaovao fa lalana efa teo avozina 500 metres 1 kilomètre roa taona vao mivaly avy any Antananarivo mifangatahana iny zany ve de mba rariny fa raha izahay no raha le faritra no mitantana ny vola miditra sy miodina eo aminy mora ho an'ny vahoaka ny faritra ny anara-maso hoe zany inge budget mihitsy amintsika zany ne zava-misy ato de miena amin'izay fa mezatsiny ny fanjakana fohy be fa hitodika ty amin'ny faritra misy azy tsirairay ny olombelona tsirairay ny malagasy tsirairay izay zany ny angatahany zareo voalohany ny anafoanana an'io ordonnance navoaka tamin'ny andron'ny Ramanatsoa numéro 073 014 sy 73 015 io tsy hitako izay olana amin'izany tsisy resaka ady foko zany ry malagasy tiako avako tiako tsisy resaka ady-poko zany fa mangataka fahafana zany tsy midika miady zanakanao rehefa lehibe mbola kely izy aloha de lehibe azonao ampanaovinao tata izy de amenao sakafo izy de ampianarinao izy sy ny rehetrarehetra à un moment donné anambady izy hivoaka zany hoe angataka fahaleovan-tenany midika ve zany fa niady tamiko izy raha nangataka amin'ny fahaleovan-tenany handeha anambady na handeha hitokantrano tsy hany mihitsy ny dikany oui mijanona ho ray aman-dreniny raha mbola eto de manara-maso afaka miteny raha misy hitako fa tsy mety afaka manitsy afaka manara-maso ihany koa hoe so de mivilana any amin'ny lalana tsy tokony ho izy de mba mananatranatra madinidinika eny fa tsy tatana ny ao atokantranony na nde hiteny an'le zanako mihitsy hoe le karamanareo isam-bolana alefaso ty amiko zany mitatana anazy de vaky ny kapilandreo mivady tsisy kapila hinanana tsony reo mivady de mbola ty amina manao demande le andefaso vola ividaranay kapila vilia afaka roa taona valiko iny fangatahany vilia iny ka raha vilia telo nangatahany taty amina budget pour vilia anankitelo nangatahany taty amina budget ana vilia anankiray ny ameko anazy any zany ny zava-misy zany tokony mba atonga sainatsika malagasy ary zany anentanako atsika ty amin'ny faritra miraisa saina ianareo amin'ny faritra miraisa saina miraisa ino za tsy mampirisika mihitsy hoe mediva foko atsika io fa tsy possible ady-poko zany efa ny fanambady ny foko makaty sy makary de ny taranaki ny foko efa mety isehiny koa nanambady foko hafary zava-misy zany zava-misy ainatsika amin'izao ka tsy possible le resaka ady-poko fa io zavatra resahako io zany resaka ampatanjaka ara-ekonomika ara-sosialy ny faritra tsirairay avy mba tsy hitambesarany be loatra ao amin'ny centre ao Antananarivo
mba tsy ho surpeuplé ara olona Antananarivo ary tsy surpeuplé fotsiny amin'ny resaka hoe ao daholo zany mba ho afaka zay fanenjehan'izay hoe tazominareo daholo ny arena sy ny karazany tsy mba empaka ve nareo Antananarivo amin'izany. Dia amin'izao rehefa mihirahira rehefa miady mafy ry zareo amin'le resaka province autonome na province tsy haiko tsony zay ilazana anazy eo, misy karazany maromaro, fa rehefa miady an'izay fahaleovan-tena an'izay ve le zareo amin'ny faritra dia lazaina fa mpanavakavaka, dia lazaina fa tsy tia merina, lazaina fa tsy tia an'izao sy zao. Mialatsiny tena mialatsiny fa tsy mety amiko le toe-tsaina. Raha manatsona anao an'iny décision iny na foana ny pouvoiran'ny côte dia miady amin'izay le côte zao avereny le pouvoiranay aleo mba hitantananay anazy satria efa nianatra ry zareo nianatra ry zareo taloha ry zareo lazaintsika fa tsy nianatra fa nianatra ry zareo, manana intellectuel reo, manana diplômé reo, dia efa nianatra izy dia efa hainy zany hoe aika izany ny fandihany, aloha averenao ty aminay amin'izay fitantanana ny faritra misy anay. Inona ny heloko amin'izany? Tsy hitako. Andeha kely eny amin'le resaka grevy ao Antananarivo hoe makatsy makaroa GNZ sy ny karazany hita efa nisy sarina voaka koa any misy miteny hoe forcena hitovy fotsiny reo olona reo, tsy forceko hitovy izy ireny fa olona ray iny fantatro iny vehivavy iny, fantatro, tsy tena hoe inona ny asany na inona ny ahoana nahafantarako azy, fantatro loatra iny vehivavy iny. Efa ela dia izay dia fanakanana fahitako an'le izy zany fanakanana an'le concertation nazy arodany assemblée arodany zao fanjakana tsisy andro hijoroany zany tompoko dia tsy fanjakana ny anaran'izany. Andeha hizara sesitsika CST sy ny CT sy ny karazany dia etotsika teteza mitatra 5-7 taona izay ny tedavitsika dia mitondry président Mikael dia ho ahongatsika indray dia hitady iza indray tsika dia hitady iza indray dia eo mihitsy le teteza mitatra eo. Za aloha mahita fa raha tena te hiady an'izay budget na province autonome zay zany sy ny karazan'izay président Mikael io lalana, za mahita an'izay io sisa lalana fa afaka an'io mandra-piona indray dingin-drambo indray ny club 48 sy ny karazany mandra-piona mampamangy za manantena tsony. Inona ty isaka nyteneniko teo le resaka grève sy fanadalana olo Antananarivo io dia mihetsika mafy ry TMH dia mihetsika mafy ireo compte fake ny rifirongony sy ny karazany. Dia tsy tonga saina ve raha hoe tena mbola vraiment les GNZ tokoa ve nareo mitarika ireo, dia tsy tonga saina ve nareo hoe tena nitengena andry zara le izy dia naloto le hetsika dia lasa misy voasambotra, lasa misy ohatran'izao. Oui, satria nareo tsy mitandrina, satria nareo tsy stratège, manana zavatra takina nareo, ok, marina, rariny, ataovy ohatran'ny tsy haiko ny ilazana anazy efa avy nyteneniko teto tamin'izany fotoana izany. Manaova nareo conférence anareo, manaova nareo pré-concertation anareo, andeso ny vetikevitra anareo hoento any aminy. Mino fa tsy nanidy varavarana zany colonel Mikael zany, président Mikael zany, hoento any aminy, anatero ny assemblée nationale, anatero zay hitanareo fandrom-panjakana misy eo dia anatero président Mikael, ataovy resaka fa zay avazy carte sur table, fa rehefa kidy nidina an-dalambe efa zavatra hafa izay. Dia jereo reny olona karazana contre-rehetra mitaingina anareo reny, faly mihitsy le nedivana teo hoe alefa rajoela sy ny karazany, faly mihitsy ry zalamy zao hoe hisokatra ny lalana ho avy amin'izay ny CENI communauté non ny izy ty SADC ny communauté internationale tsy haiko ninona reo any ivelany milaza mpanelanelana sy ny karazany reo. Naonganareo le teo dia tsy mety aminareo le teo dia niongana dia namety dia mipetraka ty anankiray ty dia mbola tsy mety aminareo koa ty anareo manamerta. Bon, mivoaka indray le dia isy olona karazany hafa indray taingina eo dia za miteny anareo fa eto tsika histoire et géographie mandritry ny 20 taona ho avy
tsy hisy fandrosoana zany hiady iady inona iady sezan'olo tsiraikaraika fa hery zonitsy nahazo poste ministre de hitarika fokon'olona eny an-dalambe. Fa maninona la vela mandeha le concertation nationale régionale eto ataovy ny pré-concertation anareo, andeso mivetikevitra anareo hodinihana any amin'ny concertation nationale. Rehefa tapaky ny rehetra any amin'ny concertation fa horavana reo andry mpanjakana rehetrarehetra mijoro reo de ravana ne io fa tsy nareo vovongan'olo ray roa telo tsy haiko ny ilazana anazy. Za manokana tsy mahita tombotsoa anatin'le izy, na rava io na tsy rava. Za manokana tena tsoriko zay, manana ny antom-pivelomako koa, manana fiaina koa, tsy io ny velomako fa empaka ady empaka korotana. Za kosa mahita hoe mba misy mandeha ihany fa tsy hoe zay zao raha findra trano anao manao déménagement ho an'izay olona mpanofa trano zany fa tsy tompona trano. Ianao manao déménagement tompoko, ray volana ianao mamindramindra ny entana io ihany, aizy ty après un mois ianao vao mahita hoe ohatrany efa metimety kely. Deuxième mois ianao mbola mahita zavatra kitihana eo foana. Tranonao ary zay, tokantrano ray. Fa tsika ty miresaka firenena ray manontolo. Pendant 16 ans no potehana io firenena io. Tsy nanao fa tsy nitroka ny arena teto, tsy nanao fa tsy nanapotika zay olona nitondra teo pendant 16 ans. Firenena no potehana nandritra ny 16 ans no ndeha ho arafitra fa ny fotony. Vitantsika ao anatin'ny 5 volana. Satria mpanao miracle mon ami le président antsika. Zany loatra ny atao rehefa zatra le miracle mon ami toriteny makatsy makaroa amen de masitrana cancer amintsika eto Madagasikara. Azafady amin'le pino manana ninoko koa mantsy. Fa ny antsika eto amen de masitrana cancer, dire amen sur Facebook, ça guérit les cancers. De zao vokany lasa mana tena miracle hatrany amin'ny fiainam-pirenentsika. Zavatra tsy logique, tsy possible. Zay fa somary lavalava mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany de mirary soa ho antsika mianakavy. Engane iny zavatra niteneniko iny tsy hitondra ady ndray fa mba ampisaina antsika rehetra mijaly ny aty amin'ny faritra. Aleo izy mba hivelona amin'izay. Rasoa.